tena naresaky zany maro koa ny tonga ty efajato mahery eo naresaky ny journa masina tena nilaminy nisy korontany. Izy no mon père aumônier ny vovonany ankizy. Mon père Zosamy. De izy no national tonga teto ve ny national nareo sa tsy tonga teto? Tonga teto misy dikayala avy Antananarivo. De izy no filoha miaradia aminareo ankizy eto amin'ny diocèse. Madame Eli avy any Fort-Dauphin. Sao de manakambaro nareo no mahakasika ny zaikabe zay niarahany diocèse na ny paroisse tsirairay eto amin'ny diocèse. Tena nisy fifandraisana zany teo amin'ny resaka ankizy sy pelabe tena nifandray tsara zany tsy nisy adiady. Paskarehet tragnoagna manaraka an'izao fandaharan'izao. Ny fanomanana aloha dia somary sarosarotra ihany satria mivelatra ny diocèse. Tamin'ny voalohany zany dia sy maintsy nitety ireo distrika nanentana sady nanorona ho an'izay mbola tsy nisy hanovonany ankizy. Dia rehefa nanao teny mera zany dia tapaka fa ny 10 ka hatramin'ny 14 octobre ny hanaovana ny congrès. Ka ny fisolotry congrès zany amin'ny ankapobeny dia finaritry ny zaza ary tena afapo zany raha ny fijery anazy. Nanomboka tamin'ny lakamisy ny fahatongavana. Ny birao moa dia efa tonga taty taloha tagny amin'ny talata. Fa ny alarobia dia efa nisy tonga ny mpizaika satria lavitry ny tany zany ary tsy misy tomobily dia zay nazahoa tomobily andry zareo zany nahatongavany nandeha aty dia tonga alarobia tolakandro. Dia mbola tsy mamahana ny diocèse amin'ny tolakandro larobia fa saingy manome trano, manome rano, manome kitay fa zareo mikarakara ny sakafo. Fa ny tena fahatongavan'ny be sy ny maro dia alakamisy tolakandro. Nanomboka tamin'ny 3 ora tolakandro ny alakamisy ny lamesa fanokafana lehibe. Nisy ny mitabe zay nataony distrikany Beloa, notrony ny distrika sasasany samy nanana ny fiesiny. Ary nahafinaritra, nahavelombolo ny fahitavana andreo ankizy sy ny hafaliany tamin'izany. Ny zoma dia ny catéchisme niaraka tamin'ny Père Zosama aumônier ny vovonany ankizy eto amin'ny diocèse. Ny tolakandro ny zoma nanao ny lalany azokizaliana namakivaky ny tanàna ny Beloa. Ka dia tena nahitavana fahombezana fa nisy ankizy resolatra zay nijery an'igny dia te soratra eo na eo zany hiditra amin'ny vovonany ankizy. Hariva dia nanao an'igny vavaka hariva fa ny sabosy maraina dia nisy fampianarana nomeny OPM tapany maraina tokony amin'ny 8 hatramin'ny 7 sasany dia nisy ny fampianarana nasionaly. Dia aveo nisy ny fifaninanana evanzely masodailioka nanomboka teo amin'ny 19 teo eo. Ka ny farany tamin'ny 1 sasany zany. Vita dia nanomboka ny lamesa satria isanandro saka amin'ny 1 zay dia sy maintsy manao sorona masina. Ny tolakandro dia mbola nanao rosery niala tagny amin'ny tanàna ka nakany amin'ny la mission narahina hira sy sapolea dia finaritra ny ankizy. Ny tolakandro ny zay dia nanao ny adoration rehefa tonga tao am-piangonana dia nanao ny adoration. Dia rehefa vita ny adoration nanao kofesy dia somary efa harivariva voatapitra ny kofesa tokotokony tagny amin'ny 8 sasany dia nanao asapanahy tagny hoagny amin'ny 7 sasany zay vo ny farana ny asapanahy. Ny alahady dia nanao ny sorona masina famaranana lehibe ny arahana tamin'ny monseigneur Vesara Kusafia evekany tolagna. Zay sy zay ny mikasika an'igny congrès ny ankizy taty Beloa. Ny tolakandro dia efa nisy sahadia ny nody ary mbola nisy nanao sahoby ho an'izay nandria fa ny alasinainy dia samby rava daholo. Zay sy zay ny mikasika an'igny congrès ny ankizy eto
diocèse. Ohatrana teny hoe nasionaly ihany nao teo madame présidente, iza no nasionaly miaradia aminareo satria nisy ny fampianarana nasionaly araky ny voalazanao teo dia iza zay nasionaly izay ary avy aiza? Ny nasionaly moa dia fantatra fa Antananarivo izy no mipetraka fa tonga neraka taminay taty Beloha Tolagnaro dia Judikaela izay voalohany vovonany eglizy nasionaly. Zay zany tonga namelabelatra ny mikasika ny ankizy hoe tiako ny miaraka aminao Jesoa, raha tianareo izy ny miaraka amin'ny Jesoa dia tandremo izay zavatra mafarina, izay zavatra nandidiany, izay zavatra kasitrahany.